Matezatol manolotra ho anao ny l'invité du jour. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Chanel Maison de Beauté. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Mistad. Mbola sy tombavy anteritsika ny araba zay efa narosy ny mpanao gazeta ao anatin'ny fampalalana-baovao teo tonga soa indray isika rehetra ato anatin'ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity zoma zay efa mamanitra ny asaramanitra ho fankalazana zany ny faharoa ambin'ny taona ny verena ny fahaleovatena eto Madagasikara na izanatrano toy ihany ny raharam-pirenena mitoy ihany koa ny adievitra ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara nanasa vahiny manokana isika ho amin'ity ality vahiny zay anisan'ny maro ihany koa isika no nangataka azy ho vahintsika eto amin'ny fandarana fandroany no vahintsika zany izy ho amin'ity alina ity Andriamatoa Halaza Razafiarson izay filohan'ny antoko politika Rassemblement des citoyens responsables na ny RCR izany miarabanao amitiavana tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary miarabanao Andriamatoa Laza Razafiarson ary tonga soa indray eto amin'ny fandarana l'invité du jour ialana tsiny moa ny ataontsika hoe fiantsonanao tamitapoka ihany satria maro ihany koa no mpanaraka ny fandarantsika mangataka ny fanenkevitra sy ny famakafakana zay hoentinao dia tonga soa ary manatitra an'izay araba zay tompoka miaraba Gasikara miaraba mivoaka malagasy manaraka izao fandarana zao na ny eto Madagasikara na ny any ivelany miaraba tompoko mankasitraka ny Real TV amin'ny fandraisana misaotra betsaka tompoko mankasitraka indrindra tompoko asaiko ampiavantsika rehetra ary iaraka aminay hatramin'ny farany ho amin'ity alina ity na ianao zay meno amin'ny alalan'ny Japon ny Real 94 FM sika mijery sy manaraka mivantana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara amin'ny faritany ianao ny any amin'ny toerana maro samihafa indrindra fa isika any ampitan-dranomasina dia anaovana kompantanana manokana ho amin'ity alina ity Andriamatoa Laza Razafiarson zay filohan'ny antoko politika Rassemblement des citoyens responsables mihazakazaka ny toeram-pirenena indrindra amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovatena izao ny teraka dievitra be ihany koa ny contexte misy zany eto Madagasikara eto andeha ataoko ndraimbava fotsiny aloha ny ity atao hoe fankalazana ny faharoa ambin'ny taona ny verena ny fahaleovatena ny Madagasikara ity betsaka ny maneho hevitra ny amin'ny hoe tsy tokony hazakazaka ny fankalazana an'izantsika ny antony dia mbola tsy mahaleo tena i Madagasikara na eo amin'ny fanapahana izany na eo amin'ny mpitondra izany ho an'ny Rassemblement des citoyens responsables kosa manao ahoana ny fahitanao an'izay hoe roa ambin'ny taona lasa ny verena ny fahaleovatena kanefa mbola ohatr'izao aloha ny stady izay misy ny firenentsika raha ny larina dia isan'ireo firenena ary amin'ny rambiny antsika Andriamatoa Laza Razafiarson tsara faritana nangamba Gasikara ny amin'ny hoe inona ny atao hoe fahaleovatena zay voaleva ny adievitra dia ori daholo mamaritra an'izany mantsy raha ny tokony izy ny atao hoe mahaleotena dikan'izay dia mifampiankina atao anatiny fa tsy miankina amin'ny any ivelany zay ny définition ny fahaleovatena zany hoe raha mifampiankina antsika samy gasy dia tsy mila miankina amin'ny any ivelany fa raha tsy mifampiankina antsika dia voatery miankina amin'ny any ivelany raha miady mivady dia miditra ny président fokotany fa raha mifankatia mpivady dia tsisy lana ny président fokotany mazava nga zay ny famaritantsika le atao hoe fahaleovatena mifampiankina ve tsika malagasy nandeha daholo ny crise rehetra mifandimby teto mifampiankina ve tsika misy mahafantatra ve hoe firy amin'ny tsaramaso avy any Morondava
no ampiasain'ny Tananarivo. Ary ny akanjotsika asianao reo, firy amin'ireo ny vita gasy. Miankina amin'ny gasy fa tsika raha miakanjo. Ka raha tsy miankina amin'ny gasy sika, dia tsy maintsy miankina amin'ny any ivelany. Noho izany, raha ny fanjakana no teny hoe mahaleotentsika, dia ny fanjakana no manao izay fampiakinan-doha ny malagasy, ka mampirisika ny gasy hividy ny zavatra vita malagasy mba hifampiakinana ary mba tsy akinana amin'ny any ivelany. 30% ao anatin'ny balance commercial antsika ny importation, ny bien sy service. Ny akamaroan'ny entana rehetra hitanao any an-tsena dia avy any ivelany daholo 90% na mahery. Dia anjarany tsirairay amin'izay mamaly any an-tokantrano raha maleo tena Madagasikara na tsia. Fa ny zavatra misy lojika ihany ve nisy ny ady-hevitra mahakasika an'izany atao hoe fahaleovan-tena zany, raha ny hevitrareo anatin'ny RCR mila ady-hevitra raha ohatra ka hoe mahafantatra ianao zany fa tsika isianao zao dia tsy miankina amin'ny gasy fa miankina amin'ny any ivelany ny akanjotsika azy. Ty tavoangy ty, ty vera ty ekinantsika amin'ny any ivelany, ty micro ty ekinantsika amin'ny any ivelany. Zavatra tsika rehetra ampiasaintsika eto ekinantsika amin'ny any ivelany. Maleo tena ve zany tsika? Manao ahoana nefa andreo firenena izay matanjaka sy mandoso amin'izao fotoana izao kanefa fampiankina amin'ny ao anatiny amin'ny ao anatiny fampiankina amin'ny ao anatiny izy ka. Le pourcentage le fiakinana jerena. Ay. Fampiankina amin'ny ao anatiny very zareo. Ny Amerikanina ve mividy zavatra malagasy à 90%. Mividy zavatra Amerikanina ny Amerikanina. Mividy zavatra Frantsay ny Frantsay. Mividy zavatra Allemand ny Allemand ary mividy zavatra Sinoa ny Sinoa. Fa ny apahany vitsy no afarany avy any ivelany. Izay ny degré d'indépendance raha ny famaritana. Ka tsy misy hoe maleo tena 100%, zay tsy misy. Fa rehefa mihoatra ny 10% ny degré d'indépendance, degré d'indépendance nao dia azo lazaina ianao zany fa mba maleo tena ka raha misy crise any ivelany dia mba voafianao aloha zany ny atao anatiny. Dikan'izay raha ohatra ka vary no hohaninao aza mbola afaranao satria mbola roa taonao no vary voavokatra dia ka misy crise any ivelany dia miandritsika zany vokatra zany zavatra zany ny pétrole afarantsika dia miandritsika ny vokany atoato dia afaka mamaly amin'izay ianao hoe tokony hankalaza fahaleovan-tena ve sa tsy tokony. Ankasako manokana ianao tsara manamarika antsika fa lazazafiarson ihany koa dia tantsaha ary avy any ambanivohitra mihitsy izy so nafarantsika hiakatra hito amin'ny fandaharana zao ho resahantsika izay tontolony ny tantsaha tontolo ambanivohitra zay mihitsiny ao anatin'ny fandaharana rehefa aveo tsy maintsy natao mba tsy tsatritratsiaritra kely fa eo amin'ny tontolo politika raha iresaka zao tsika ny aladiny nakaty nanomboka nanakoako izay atao hoe fankalazana ny verenina ny fahaleovan-tena izay any amin'ny faharoa amby 20 taona moa isika. Nisy ny hetsika fitondranam-bavaka ho an'ny firenena samy tamin'ny lady avokoa. Ny fanjakana ny safidy ny asa fidirana manetsiketrika tetsy amin'ny kianja ny Baria, ny mpitarika ny filoam-piangonana kosa na ny FFKM dia nanasa n'ireo mpanao politika sy mitondra firenena sy ny olo maro teny amin'ny ekara alala mahitsy saika ny mpanohitra moa tena hita kazana namaly an'izany antso zany miteraka ady-hevitra ihany koa ny tsy natongava ny solotena ny fanjakana ho an'ny RCR manokana kosa iray manao hoana aiza ho aiza nareo manoloana zany zavatra any. Tsy resaka vetaveta be zany gasikara. Constitution tena mamaly koa sa baiboly? Firenena resakitsika androany dia mino fa azonao tsara fa constitution ngama. Violent constitution. Zay ny lazaka hoe vetaveta zany resaka zany. Ary ny fiangonana no mampirisika ilay lehilahy violer le constitution mivadika proxénète zany fiangonana. Mavaly asa ngamba zay. Ny RCR tsy miandany amin'ny fiangonana na ray. Aza manantena ianao fa ny RCR dia andany amin'ny fiangonana tsy na roa fa izay dia manana principe ao anatin'ny valeur-ny hoe neutralité vis-à-vis de la religion. Karaha ny fiangonana no mitsabaka amin'ny raharaha politika na ny politika no mitsabaka amin'ny raharaha fiangonana dia fa vetavetana raha teo zany satria violana izany. Fa ny fitondranam-bavaka ny firenena ve midika fa manao violation ny lalam-panorenana. Inona moa no manakana anao raha hitondram-bavaka amin'ny firenena ianao zao hitondram-bavaka ao atokantrano sy sahala amin'izany. Tsisy manakana an'izany. Misy fiangonana anankiray misy manakana an'izany fa tsy azon'ny filoham-pirenena atao. Raha isika amin'ny lalàna kristiana zany dia fiangonana vehivavy, fanjakana lehilahy. Akoatra ny Kristy, raha kristianina izy akoatra ny Kristy, everiny kristianina mpanjaka,
dia iny rery no aka vadin'ny fiangonana satria fofombadin'ny Kristy ny fiangonana ekonao zay. Dikan'izay efa tonga le lehilahy naka le fofombadin'le Kristy satria le lehilahy maka mitoeran'ny Kristy ao am-piangonana ka mitonona eo mpanjaka. Tsy azo atao nge manona président anaty fiangonana zany raha lalàna kristianina. Fa vao mitsofoka ianao dia mitovy na kely na lehibe raha lalàna kristianina. Zany hoe ny lanota rery no afaka miditra anaty fiangonana mametaveta le fiangonana aka le fofombadin'le tompony. Eken'ny fiangonana nefa zany. Na koa ny fiangonana janga irery no manaiky fampakaram-bady alohany atongavan'le tena vadina. Ekenao ka zany. Raha ohatra ka tena hoe mijery amin'ny lalam-panolorena antsika sy ny laïcité zany inona no tokony ataon'ny fanjakana, inona no tokony ataon'ny fiangonana? Tsy azo fanjakana atao ny manatrika cérémonie religieuse. Zava-penge zany satria raha anasa zany ny silamo rapitso ho avy Andriamatoa filoha anatrika an'izany. Miankatra zava tsy manatrika ka manasa ny silamo rapitso. Manasa indray ny bodista rapitso ho avy koa ve Andriamatoa filoha iankohaka amin'ny Andriamanitra Bouddha rehefa tonga ny azo ny fety. Tsy adalan'olona nge niditra tamina théorie nametraka ny teo laïcité de l'État. Zany ohatsy midika hoe tsy mahazo mivavaka amin'ny filoha. Aloha avana tsara ny resaka. Azo atao dia azo atao zany. Fa amin'ny mahafiloam-pirenena azy dia tsy filohan'ny kristianina izy fa filohan'ny malagasy. Ary ny malagasy dia tsy kristianina daholo akory fa misy olo-pirenena hafa eo. Ho fanajana ny hafa dia mipetraka ho neutre ny fanjakana raha resaka fiangonana. Avy aloha ny fiangonana hitondram-bavaka fa asany zany. Tsara be zany raha ohatra ka manaraka an'izay lalàna zay. Fa tsy le fiangonana indray no misafidy hoe violeo aty koa zay dia midira aty koa mpitondra fanjakana dia mipetraka hoe fangaro ao zany le lehilahy sy le vehivavy raha ny lalàna kristianina ozy constitution raha teo fa violé dia mivadika mampirisika ny mpitondra fanjakana ametaveta ny constitution ny mpitondra fiangonana raha manasa mpitondra fanjakana dikan'izay projet tokoa fiangonana. Ny tontolo politika miazakazaka Andriamatoa laza raha zafiarson ny antony dia zao tena manomboka mafampana ao ireo antoko politika mihetsiketsika mafy manao karazana redynamisation indrindra moa ireo antoko roa lehibe izay everina fa be mpanaraka aloha amin'izao fotoana zao ny volomboasary isy ihany koa ny antokony filoha Marakaravalomanana ny tiako Madagasikara izany maro ihany koa ny mpanao politika ny miady hevitra manoloana fa efa tsy mandeha tsony ny zavatra misy eto amin'ny firenena sy ny fitantanana firenena ka tokony hazakazaka makany amin'ny ataontsika hoe concertation nationale isika ny fanjakana tsy any amin'izany mihitsy ny olana raha ny paysage politika eto Madagasikara nahoana ny fahitanao azy sy ny fahitan'ny RCR azy. Ohatr'izany any tamin'ny 2018 ka nangataka fanovana lalàm-pifidianana ny député 370 mba hirosoana fifidianana tamin'ny 2019 tamin'ny farany 2018. Izao sika zao rahantsika mahita zao raha ny teny izahay tamin'izany hoe tsy any angeny olana tsy lalàm-pifidianana fotsiny mila vahana eto. Zany foana isaky no avy ny fifidianana dia ovay eo lalàna io ovay eo lalàna io fa nga misy manova eo. Ny concertation makay izy efa nitenenina foana hatramin'izay hoe io tsy zavatra kelikely ny famana ny problème io. Problème fierefa nandritra ny zato taonana io iainantsika io dia mieritreritra ve tsika fa lalàm-pifidianana dia avahana zany mahafoana ny corruption ve lalàm-pifidianana mahafoana ny tsy fidiram-bola isan-tokantrano ve lalàm-pifidianana sa hoe rehefa tafakatra amin'ny fitondrana zay dia mety le izy rehefa mety fotsiny le lalàm-pifidianana mety aminay ka tsy mahavany olona ny vahoaka ny ka inona no everiny RCR fa olona ny vahoaka androantsika mifampiresaka jona 2024 efa nazavainy impiry moa zany Gasikara dia misy mihaino ve hoe rafitra ny problème tsisy mihaino anketsika isaorana be dehibe ianao gasitrahana ianao ny izao ny député eto Gasikara izary tabadabana sy anandro apetraka ao amin'ny fanontaniana amin'olona rehetra invité eto nge io ny takina amin'izany député zany zay le rafitra tadiavina nga misy député sa manam-potsitra n'izany zavatra teny anao zany dikan'izay tsisy parlemanta koa eto maty zany rafitra parlemanta maty koa ny gouvernemanta nga misy mandeha amin'izay loany ao anaty gouvernemanta fe ianao mahita prime ministre mampiavana olona miady eny an-tsena zay ny azo lazana anazy asan'ny prime ministre ve mampiavana olona ao anaty antoko
hoe miady zareo fa zany vidiny akanjonao de prime ministre ve chef de l'administration de azo eritreretina ve gasikara hoe ianao no solotena mpanjakana miarona ito administration de l'état de lasa ianao mampiavana antoko zatra fady zany tena fady zany amin'ny fitantanana fanjakana azo eritreretina ve any ivelany ihany mahita général américain ianao en tenue ampandihizina ry amasim-bahoaka ery nefa tenue zany a raha iny tenue eny fotsiny apetrapetraka hoe nataontsika hoe misy mikasika fotsiny amin'ny arabe tena migadra le olona satria iny tenue iny tafika nytafika ary iny ny fiandrianam-pirenena fa ny antsika généraly any tenue ampandihizina de miara mitehaka n'olona rehetra tsy azo atao zany gasikara maty le administration tena midina ambany de ambanysika amintsika miteny zao ka raha ianao mieritreritra n'zany hoe vaolana lalàlany fifidiana no amahana zany rehetrrehetra tsy mavasika izy zany rafitra ray manontolo aly izy a rafim-piarahamonina rafitra toekarena rafitra politika oresantsika ihany zay rafitra zay avy eo aloha fa ny tranga misy eto amin'ny firenena andriamato lazara zafiartrana dia ninoniny na de hevitra nareo zao mieritreritra nova rafitra ny olona ny sasany resaka délestage ny olona ny sasany resaka fifidianana samy manany olany androany anefa nisika mahatsiaro fa miemitra le Madagasikara sahiranytsika rehetrarehetra misy zany ny atao hoe vaolana foezaka ny vaolana lafitrezaka ialakotsiny aminao fa natianao aloha na tsy tianao a de vaolana lafitrezaka rafitra fa androany misy marary le malagasy mba misy pansement avy aloha arosony RCR sa tonga de efa le fandidina mihitsiny raha ohatra ka hoe accident zany no resantsika asa razonao no rehefa maolana gasikara de vahana indray mandeha tsy miverina fa tsy hoe vahana tamin'ny 72 de tsy voava de verena 91 de verena 2002 de verena 2009 de verena 2018 de ho avy indray ny 2023 ka aminareo a eritreretina hoe sarotra le maminova rafitra lavitrezaka zany tsy lavitrezaka zany gasikara zany Tsirama zany eny no nitolomana teto tamin'ny 2018 indray tabataba ny olona tamin'izany mbola zany Tsirama ihany koa ny problème tamin'ny 2009 mbola zany Tsirama zany koa ny problème tany aloha rehetra tany de tsy te amahan zay zany le olona fa hoe le vaolana maiky aloha zay tompoko tsy mahay miracle tsy mahay miracle zay ny fianarana nataonay a tsy mampianatra ny olona ino miracle fa manaraka processus mazava rehefa ama olana ka ny famahana olana de misy teoria de zay ny ilana le olona nianatra fa tsy azo ampiarina io fahalalana io eto Madagasikara satria rafitra maty io a de tsy afaka mampiatra fahalalana ianao eto a na aiza tiratsika le rafitra aza matahotra anao fa faranao kely satria niresaka Tsirama ianao zany teo ohatra vitsivitsy fotsiny a tena mampitaraina aloha androantsika miresaka io Tsirama manova rafitra ve ny fanovana an'io sa ina solution entinareo io ny ara Madagasikara olana be androantsika miresaka io ny resaka solika olana be ary tena atahorana amin'io volana hoitsahantsika manaraka io a no mety ho fiakarany vitsolika raha misy andreo secteur anankitelo mba andresaka reo inona no mety vaolana hoentinareo ary ohatra zany manoloana ny zavatra misy androany raha teo amin'ny toeranareo no mpitontra Tsirama zany no afatra amin'ny andro deuxième république manao branchement illicite daholo mpiasa ny Tsirama mivarotra jiro amin'olona ary raha maka-piasa ny Tsirama ianao a de azo atao ny tena mpiasa ny Tsirama hoe mba bloqué amin'ny andrembe ny compteuranay a de mba tsy de mihodina malaky a de miena ny facture alohanay le olona ray a responsable mpiasa ny Tsirama koa responsable ny direction ny Tsirama rehetra mangalatra gasoil responsable ny fanjakana koa mbola mangalatra indray aty ambony a amin'le fournisseur ampiasaina amin'ny Tsirama responsable isary no mianao tsiny amin'izany tsika mianakavy an'io adala io Gasikara zay foana fantanina petraka eo mba taranaka adala avesitsika no tsy atsapa-tena fa mangalatra daholo ny ararisi rehetrarehetra fa tsy ny fanjakana rero aiza moa ny arahan'Andriamatoandro Rajoelina fa ny piasa madinika ery de mangalatra gasoil ka zay kely matokana amin'ny tena mila système micontrôlena an'io a fa tsy voavahan'Andriamatoa Rajoelina io nanao inona izy aranaovana défi zany tsy voava zany Gasikara ampiakara daholo zay manampaizana de atsoa daholo de miara-miasa aminareo ministère ny énergie eo
raha tena na ampiasa daholo ny fahaizana rehetra na omena vola ohatriny nareo tsy vavahana reo zany satria io tsy olana jiramarery fa le olona mihitsy le problème itsika gasy mihitsy a zay no mahatonga any mitady rafi-piarahamonina mitondra rafi-piarahamonina ho responsable zany hoe citoyen responsable fa tsy citoyen itsesitra le fanjakana ka niarany tsesitra teo arytsika zay nandritra ny filotaona jirama zay hermady nitra le redressement judiciaire ny hermady raha tsy diso nanomboka tamin'ny faraparantaona raha dika miteny tsotsotra zany de hoe fahitiny hermady izany olona voasazy tamin'izany misy fahito azy io zany izy io de tsy manana tseontseoana de fahity de tsisy responsable ny comptable rehetrarehetra any ambany any ny naty ny dafy rehetra ny directeur administratif ny financier ny rehetrarehetra any ambany ny RRC rehetrarehetra zany de tsisy responsable tsisy olona naray azy hitanao hoe io responsable na tonga an'le fahity ny pilote ny personnel au sol ny personnel naty navigant rehetrarehetra zany a tsisy responsable zany le olona reo naray aza tsy mitady responsable zany izy any responsable fa zay fotsiny zany de fahity ny armady de bon donne tsy akiditra makaty fa fahity io de mbola mieritreritra ndraiky nareo tafavoaka nefa reo olona reo ihany no mikisaka makaty de mahita fanantenana am'izany ianao l'espoir fait vivre solika tamin'ny andron'ny solima de nahana solika tsika iza no nivarotra ny solima ianao hoe de afaka mieritreritra gasikara fa ny énergie ny angovo entinao tsy ianao no mitantana azy raha dikako amin'ny teny tsotsotra de ny batterie telefônina anao a olona hafa no misaritra anazy afaka mampiasa Facebook ianao énergie nke io iza ny fanjakana anaka-fanapahan-kevitra namotsitra ny solima tsy hoe verenanao ny resaka mbola mandehandehany daholo le responsable mbola tafiditra any amin'ny gouvernement aza ny sasany de tsisy responsable teto fa nandeha fotsiny zao le solima nangaratra lasansy gazoal daholo ny gasy tamy zany andro zany de manaka androany tsika mizaka ny vokany isany menatsika andriamatora joelona sa andriamatora jonary mampianina sa andriamatora marika ravalomanana rehefa mbola tsy iovotsika rehefa tsy mbola nova ravitra tsika de miara mizaka eto tsika fa nitaranaka samy mizaka ny vokany va olana mameriny anao lanjany atao hoe fanjakana tsisy fanjakana tsony ngeta tsisy atazany eto ino to mampitonga anao miteny zay hoe tsy matabakevitra be ino moa zany pouvoirany tahina fa efan'ny fanjakana anerin'ny pétrolier moa zany izy rapitso hoe azakarinareo de nefa ny prix eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ohatra miakatra hiditra fatiantoka ve zany le pétrolier nga misy afaka miditra fantiantoka koatra ny ray mpianakaviana raha ohatrano ka le ray mpianakaviana ary tsy mitantana an'lizy akoriko dikan'izay a mila makafana fa mametraka rafitra vaovao tsika ananana fanjakana mahimizina fahefana ao am'resaka solika fitantanana daholo nefa zany firy moa ny entreprise no gasina tamin'ny andro deuxième république maty daholo angereny ianao fotsiny irany sareraka am'le hoe soary tany amin'ny tranombarotra rosy cotonois sotema batako roasy evima jiramaso le maso imbaso sy maikeso rex nasa teto daholo zany maty daholo zany ka misy adihevitra mandeha am'zao fotoana zao lazalaza fiarson hoe io tsika manana an'io tsy miroro reo menaka mavesatra mahavovany olo anjirama mety anavitra ihany koa ny tontolon'ny solika eto amintsika makaizy tsika ny fanjakana milaza fa ny tena olana aloha dia na ny lalana aza mbola masahirana atsika besaka ihany koa nefa manao famakafakana fa mety ireo groupe d'intérêt mpandrarahany solika sy ny mpanambola mitanany toekarena eto amintsika ihany koa manisany manakana atsika tsy afahana ampiasany eto atoerana ny fanjakana ve tsy maleo tena samy ankina amin'ireo adihevitra daholo zany rehetrarehetra zany a fa raha miresaka zany hoe manantsika ato amintsika hoy ianao tena ampendoana hoe afaka maleo tena ve tsika afaka mety heratra amintsika samitsika fa tsy andriny any ivelany ve tsika io ary tsika fa miresaka momba ny solika androany manantsika nafonjana roa atsika mety vaolana ve zany raha olo-kendra no mitondra eo ka raha menao adala i de mitovy amin'ny valiny vokatra hatram'izay ihany ko angamba tsy zany mahazo ny firenena afrikana rehetrarehetra satria rehefa menao adala ny fitondrana menao olona tsy mahalala an'izay tombotsoa imbonana ny fitondrana de aiza moa ny raraina an'izay tombotsoanao na misy ropla na misy inona ty pétrole zao a
dia lasaniko izy mianakavy mihenana io ino moa zany ilany itrandrahana an'io indray apetrao aloha ny rafitra icontrôlena n'le mpitondra fa raha sy mipetraka ny rafitra icontrôlena ny mpitondra dia vao mainka mitera-toza indray zany satria mbola vao mainka manampanankarena n'lefa mpangalatra ihany zany a dia tsy misy dikany daholo ihany zany dia aza maika tsika araka ny teninao hoe vaolana maika zao ny tadiavina olona aloha ny tadiavo fa rehefa hita ny olona madio a dia mipetraka zavatra rehetrarehetra dia misy confiance eo a dia mandeha ny fitantanana araka ny tokony hoe izy fa tsika tsy maika am'izay hoe ahita petrôle ndanaka ianao mitady volamena dia mahita volamena dia sendra olona dala daholo nareo ny tafaraka eo ohatra zany dia isy raha anjary fa tsy tonga dia ifamono fa alohany amoahana le arenam-pirenena mitadiava re tompoko olona mbola mba misy olona ihany ty firenena ty a fa aza dia varina nareo amin'ity fampandihizana satria mahay mandiny ny président na mahay mandiny ministra na mahay mandiny ny prime ministre dia zay dia mafaly ny voaka malagasy za mitotika ny voaka malagasy satria zay mitady citoyen responsable aza dia varina le tompoko fa mba jereo ihany le mahamalagasy itsika ao ve le fahindrena sady tsy ao akoatra ny fahalalana fa zany zavatra tokony takiana ao anatin'ny fitantanana firenena ka raha misy arena eo a dia tahaka ny volamena petaka amin'ny oroksozy ny fitenenana hoentin'ny trongo fotaka ihany iny a na ataona mangirana tahaka ninina azy tadiava aloha ametrana n'le volamena tadiava aloha olokendry hitantana firenena raha mbola tsy tady olokendry ianao a fa raha mbola adalana no ataontsika eto a donc bon courage zany fa tsy mety amin'ny vahoaka malagasy zany a dia mipetraka ny fitenenana George Orwell hoe le peuple a le dirigeant qu'il mérite zay miendrika amin'ny malagasy a izao mahazo azy zao a dia hozy n'olo hoe mandatsa eny tompoko tsy mahay tsara velatsia ka miendrika atsika zao any matola azy raza Arson hosy tomboko kely ny resakao ary manaitra kely ana mihitsy ny amin'le hoe lombelona aloha no detavitsika raha miresaka fitantanana firenentsika malaza be zany fiteny zany hoe gouverner c'est prévoir fa eo ihany koa nisy vahiniko sao teto amiko teto nyresaka mihitsy hoe rehefa ho avy ny fifidiana filoham-pirenena aleo asiana fipetra takina mihitsy ny mari-pahaizana na ny diplôma izany a mihaino resaka ao a dia maheno an'le hoe rehefa adala amin'dikan'izay hoe adala tsy manam-pahendrena ray fa mifaroa ihany koa hoe ilaina fahalalana mitantana firenena midika ve zany lazaraza verson fa olona tokony miomana mitantana firenena olona tokony avara-pianarana ve no hitantana ny firenena zany hoe nianatra manana ny mari-pahaizana amin'ireny université ambaratonga ambony reny mihitsy fa tsy hoe nataiza fianarana nataony a ary mety efa zaka ny kolotsaina malagasy ve izany ataontsika hoe fipetra afahantsika tonga amin'izany Poutine no homologuenao Macron no homologuenao Joe Biden no homologuenao olona iresaka aminao reo ny nivoan'olona iresaka aminao dia ianao a T5 dia amin'ny eritreritra tsy miangatra ve fa afaka iresaka amin'ny Joe Biden ny ankizy manala CPE maly fako maly nanomboka tamin'ny talata dia valeo le fanontaniana dia amin'izay anao mahafantatra hoe ilaina ve ny mianatra sa tsy ilaina ary raha tsy ilaina le izy dina ny ampianarana zanakitsika vahoaka malagasy a mampiana-janaka mandany vola fa rehefa mifidy izy a dia olona tsy nianatra ny fidiny zany ny fifidiana tamin'ny 2018 a tsy nianatra ny telo voalohany esoroko andreo matora jonary mampianana satria izy efa teo amin'ny fitondrana zay fotsiny naza mivato sisa fa ny telo voalohany a akoatra anazy dia olona tsy nianatra dia ianao mandany vola mampiana-janaka fa rehefa mifidy ianao a dia olona tsy nianatra ianao tompoko ny mamosavy ny zanakao dia mampirisika andreo zaza rehetra zay tonga saina fa rehefa tsy fidy olona nianatra dadanareo sy mamanareo dia aza saina mandrebireby anareo andeha ny an-dakilasy fa ianareo zany ho baiko le olona tsy nianatra nefa tereny mianatra raha izay ny fianarana dikan'izay a rahaka ohatra tsika commune Antananarivo renivohitra problème d'embouteillage dia ianao ve ho a dia mieritreritra fa ankizy T5 no afaka ny amaha problème na embouteillage commune fotsiny zay a maika efa firenena
ilaina zany le mianatra sa tsy ilaina de inona moa ny andrasana hoe mety amintsika ve zany sa tsy mety amintsika de mifidiana ary ohatra ka olona tsy nianatra fa hoe bon io zany manam-bola fa raha tsoka tokony hoe isy fipetra mihitsy hoe olona manana bacaplusion zao na tsy fantatro le numéro 1 zay le rafitra tadiavina fa izy ano ametraka le rafitra tadiava aloha olon-kendry ametraka an'le rafitra ndray mava fotsiny Lazare Zaferson eo amin'le etika izay hitondrany ny rassemblement des citoyens responsables mihitsy no tiako ametrahana fantahinana lay ataontsika hoe fotom-pisainana entina mitondra firenena mihitsiny tadidiko tsara mantsy Lazare Zaferson tamin'ny fotoan'androny fifidianana 3 nanana karazana hoe cercle de réflexion mihitsy nareo tamin'izany fotoana zany ary saika ivondrona andreo olona avaram-pianarana sy manam-pahaizana anoantsika ohatrany ahoana ny etika ny olona tokony hitondra ny firenena satria fantatro ao tsara na solo mamoaka azy misy nge tsy mahay mamaky loi de finance koa ny le mato Lazare Zaferson satria teny hoe ny am'izao na ny teo aloha fa tsy rehetra miara-malala an'izany misy an'izany hoe satria ty mpanambola eo amin'ny distrika aleo candidat fa mahazo maro anisitsika satria ty mpanakanto tsy hoe mpanakanto tsy nianatra fa tiako tenenina hoe tsy any amin'ilay asa iandry an'le olona intsony no safidianana candidat fa hoe ahoana ny azahoana maro anisy ahoana ny azahoana ny ataontsika hoe toerana de toraka zay ihany koa ny aty amin'ny fitantanana ny foibe ilay éducation citoyenne mihitsy no angatahako amoan'ny RCR an'izay etika na fotom-pisaina anareo zay kalisike rafitra ihany gasikara miverina foana zany le teny hoe rafitra satria ifidéputé sika sisy terme de référence ngeva nga misy description job description na hoe zao ny atao hoe asan'ny député fa raha vao apetraka ao fotsiny hoe milatsaka be ny tanàna ianao de mila manao rapport financier ianao ohatra izy ansahilitra amina rapport financier raha ohatra tsy nianatra momba raha ohatra tsy nianatra ianao ka rehefa tsisy ny terme de référence de mitsofoka edolidolo na mpiandro ro mbiazaka zay ny ilana le terme de référence zay le rafitra raha ho an'ny RCR de mipetraka zany misy rafitsaina hitantanana firenena ary miainga amin'ny kolotsaina malagasy io satria nanay zany de hoe le rafim-piarahamonina aloha ny cible voalohany hoe rafim-piarahamonina tahaka ny ahoana no apetraka eto Madagasikara fa tsy hoe foto-drafitrasa tahaka ny ahoana no apetraka eto ny olona manko raha manao politika de programma no entina diso tanteraka zany Gasikara ny programma na ny olona adala aza de afaka manao programma anangana orinasa na bombosy izany mandray zay rapitso de ozy ny olona mahana programma iny fa mety tsy programma ny politika fa idéologie zany hoe foto-kevitra no entinao tahaka ny hoe socialisme tahaka ny hoe communisme zay mametraka ny hoe responsabilisme raha fiteny zany na consciencisme zay zany mitondra idéologie de rehefa mipetraka ny idéologie zay vao manaraka ny droit zany arakaraka ny idéologie ohatra libéralisme fidinao de miankina amin'ny idéologie iny ny lalàna rehetrarehetra droit de ny droit no mametraka ny institution na le constitution zany no mametraka ny hoe rehetra daholo ny institution mifanaraka amin'ilay droit de le institution no mamoaka programme fa tsy hoe vo ilasaka filoham-pirenena dia ao fa izarako vary 500 kilô isam-bolana ny vahoaka malagasy nefa ny linina budgétaire mbola tsy lany akory ao anatin'ny loi de finance ny mpanao politika de tsy manana accès akory na manana accès azy izy dia tsy manana fahefana ikitika ny loi de finance io raha tsy rehefa mitondra fanjakana zany na iza Lazare Zaferson de tsy afaka miambo ho malala 100 ny fitsinjarana 100 ny volam-panjakana rehefa eo vao mahita an'io zany ka rehefa eo vao miadapte an'le vola amin'ny programma fa tsy hitondra programma tsy fanaraka amin'io vola io misy vola 500 eo za efa mana programma anao bildina ty tonga eo vao mahita tsy mazaka anaovana bildina le volam-panjakana ato de mandangy amin'le vahoaka izy noho izany tandremo tsara fa tsy amin'ny alalan'ny programma no ahafantarana ny olona hoe mety ty olona ty na tsy mety fa idéologie zay tsy mety miova de any ivelany ohatra hoe travailliste ianao ohatra
de misy idéologie zany entinao momba ny resaka asa zao ny fomba hitantananay ny firenena ka raha tsy eo zay idéologie zay ianao moa laza ty misy antoko lehibe anankiroa teto Madagasikara diso be zany raha ohatra ka lehibe la zanao fa tsy antoko tsy misy idéologie la zanao fa lehibe be mpanaraka hoy zay ny zaka teo ka tsy izy ko mboka malagasy zay fa raha zavatra tsisy ide no arahantsika de olona mananao foana ihany tsika fa tsy hoe hanao infrastructure za de zay ny atao hoe manana programme na olona adala aza afaka manao programme na infrastructure ary ny infrastructure tsy mitondra développement fa tsisy be zany zay manko ny ilazako hoe hitondra an'izay hoe fanabeazana amin'ny pirenena amitsika le éducation citoyenne mantsy amin'izay le idéologie ananana ny RCS izay fa androany ary tsika diratsika le rafitra ohatrany ahoana ary zany lay rafitra eritreretiny RCS hitantanana firenena afantarana voalohantsika fa nyresaka kely any amin'ny lafiny toekarena sy any fa ny anaty tiako jerena ny atao hoe réalité mihitsy androany zany hoe raha io aloha ny zavatra misy ohatrany ahoana aloha zany ny atongavana ny amin'le rafitra eritreretinareo zany raha androany zany zao mena ny Lazara Zaferson sy ny rassemblement de citoyens responsable ny firenena inona no ataonareo voalohany makaiza mihitsy zany fanovana rafitra hoa de misy étape arahana na tsika mandalo éducation intensive zany io fanabeazana olo-pirenena tena faran'izay aingana de miova tsikelikely le toe-tsaina zay tsika vao afaka mametraka infrastructure fa raha mbola io olo-pirenena mangalatra poteau io no entena anteranao de tsisy lana ny infrastructure reny école manara-penitra reny alefanao any ambanivohitrany nefa le ankizy aza tsy misasa tanana akory miditra amin'ny EPP de ray volana ihany meko anao de maloto indrindrana iny tsisy dikany daholo reny olona aloha fanabeazana zany no priorité ao anatin'io hoe rafitra io zany ka io fanabeazana io de efa nazavaiko teto ihany hoe miainga avy amin'ny kolotsaina tsy misy ministère de l'éducation koa eto fa tsara mariana zay ministère de l'enseignement misy eto fa ny atao hoe éducation de transmission de la valeur culturelle amin'ny alalan'ny système éducatif zany hoe fampitana ny sotoavina ara-kolotsaina amin'ny alalan'ny fianaran'ny ankizy any an-dakilasy ka za tsy mahita hoe ampianarany an-dakilasy ny kolotsaina sakalava na ny kolotsaina be tsy misaraka tsisy kolotsaina ampianarana na kely aza zany hoe tsy hitovy mihitsy zany fampianarana isaky ny faritra aloha satria samy manana ny any avaratra tsy hitovy ny any atsimo azograduena le izy ka ohatra hoe manomboka eo amin'ny primaire de hatreo amin'ny district ihany tantara tokony fantarina de miakatra secondaire izy de hatreo amin'ny région ihany tantara tokony fantarina de mamafy satria misy ankizy ake tsy mivoaka ny district io mandra-pahafatiny tsy ilainy avy ary tantara Madagasikara zany fa eo izy de miaingo to histoiren'ny district de nikisaka izy makeo amin'ny région ao amin'ny secondaire de miakatra amin'ny lycée izy zay izy vao mianatra histoire nationale rehefa akabaka izy vao ilaina malala ny tantara Madagasikara de composena daholo le majorité ny l'histoire isaky ny faritra de amin'izay fotoana zay tsika manana éducation culturelle mazava fa tsika tsy manana an'izay hatramintsika miteny zao de gagy ianao fa fantanina faran'izay tsotra ny apetraka ny olona fa tsisy mahavaly hoe fa maninona moa zany tsy maintsy asiana toka rehefa nangana trano kolotsaina iza io iza ny tokony ampianatra an'io fa maninona zany tsy maintsy ny vato no ampidirina aloha ny brique no ampidirina aloha fa tsy mifatsy ny vato kolotsaina iza io iza nampianatra an'izany tany an-dakilasy tsisy nampianatra an'izany de mitsapatsapa daholo tsika a vitesse de samy hafa zany ny kolotsaintsika de azakaky tsika raha tsy mifakazo resaka mifakazo tenitsika fa tsy mifakazo resaka mazava tsara zay raha ohatra karika iroso am'izany tsika tsy mbola mandany fotoana lava be ve zany andeha ataoko fotsiny hoe rafitra misy zany zao io rafitra hitatsika eo ho tapitra ohatra zany zao ny mandany ny flo Andry Nirina Rajoelina amin'ny 2024 manomboka eo zany tsy mantsiditra fifidianana aloha zany ny RCR zany de mahazo amin'ny firenena raha ny lalam-panorenana 5 taona ihany
ka hotratra ve zany zavatra any sa rehefa tonga dia tena miova hatramin'ny lafa tonga eo raha ny aserany tonga eo dia ovainay koa tonga dia mangataka référendum amin'ny malagasy a na za lany filoham-pirenena azy fa vavadiko tetezamita ny fitondrako ipreparena fotsiny aloha le tetezamita sa hoe za mihitsy so hiditra tetezana vaovao tsika ne mbola tsy nandalo tetezamita zany gasikara dikany hoe tetezamita tetezana afahana miampita efa tafita vetsika ny tao amin'ny troisième république ihany nge ianatsika quatrième io ny tao amin'ny deuxième ihany ny ianatsika troisième nisy tetezana ve zany tao sisy tao fa mila mamorona tetezana tsika hiampitana amina république vaovao a zay tsisy ifandraisany amin'ny république eo aloha dia za mihitsy no angataka voaka malagasy hoe ekenao ve fa anova rafitsika fa raha ity lalam-panorenana ity no arahana dia voalohany a tsisy ilana an'ireo institution be dehibe ireo a inona daholo le institution rehetrarehetra ny haute cour de justice zany ve eo misy olona ray ngatra ve mikarama ihany izy rehetrarehetra nandritran'izay 5 taona sa 4 taona fa tsy mbola nisy zavatra hitana mbola miandry avy any parlemanta indray zao mahazo mitsara tina zany elanao zany zany bianco zany ve raha tena hiady amin'ny kolikoly dia tsy takatra bianco ve hoe asiana grille tarifaire fotsiny any any marché public hoe ny stylo dia tsy mahazo mihatra ny ariary ianao mahita stylo 4 ariary any marché public dia eken'ny fanjakana zany dia eken'ny auditeur zany dia eken'ny cour des comptes zany a fa raha asiana grille tarifaire fotsiny ve hoe ny écran plat teopoko dia tsy mihatra 5 millions ariary zao farany toe tsirama resaka jus miteraka hevitra be resaka jus dia andaina milliard 5 milliard ka mizay raha tsy diso a zany hoe sotro jus na 5 milliard ny jirama au détriment ny ranontsika sy ny jirotsika fa atsika nefa ny amin'ny rafitra io misy ny rafitra auditeur zany mpanao audit manana ny cour des comptes tsika reny koa zany tsy mavaha olana koa reny tsy mavaha olana amin'ny alalan'io rafitra io re olona reo tsy mavaha an'io satria faible ny système de contrôle satria zay maharafitra an'le izy rehefa ny système zany karazana système dia zay lehibe no mibaiko ka ny contrôle atsika kely raha oharina amin'ny exécutif atsika satria le député azo ny exécutif karamaina dia tsy afaka micontrôler zany hoe rehefa mametraka rafitra dia ny tokony système de contrôle no matanjaka raha oharina amin'ny système contrôlé raha ny gouvernemanta no arahana maso dia tokony matanjaka kokoa zany ny parlemanta tokony maronisaka kokoa izy a nefa raha isainao ny membre de gouvernement 2 sa 3 dia multiplier par ny staff ny rehetrarehetra zao ampina ny isan'ny staff rehetrarehetra isaka ny gouvernemanta dia midepasy ny isan'ny député eo fotsiny dia efa tsy araka ny député eo nefa raha tokony izy a tokony ny député no maronisa dia ozy ny olona hoe vola be zany no mena ny député non c'est le prix de la stabilité tonga dia idirantsika le rafim-panjakana régime politique le régime eritreretin'ny rassemblement des citoyens responsables mihitsy ohatrany ahoana mety hoe tsy vitantsipiriany a fa ny ambako vangony fotsiny zany asa tsy misy primature ve tsy misy antemera-pirenena sy antemeran-doolona ve le rafitra fotsiny aloha no raha ny tokony izy a dia ny vahoaka no mametraka ny régime politique le organisation sociale ato a no misafidy hoe zao ny régime mipetraka raha ny analyse fa ndraiky amin'ny kolotsaintsika dia tsy mety amintsika le bicéphale to bicéphale dia exécutif roa primature présidence ary io ny problème antsika mandraka androany noho izany a ray amin'ireo mila tazomina ny RCR tsy ametraka hoe ty no mila tazomina fa adevitazo mipetraka zany ray amin'ireo no azo tazomina tsy afaka miaraka zay fotsiny tsy afaka miaraka reo satria misy contradiction le mission zany a misy fifanitsahana ndraikitra ao anatin'io a dia tsy hitanao zany ny teny ilana ny président de la république raha mijery ny asan'ny prime ministre ianao nefa raha mijery ny asan'ny président de la république indray ianao a dia tsy hitanao koa zy ilana n'ilay a prime ministre fa azo atao monocéphale io zany a dia mirindra ny administration miaraka amin'ny politika na ny anivon'ny présidence na ny anivon'ny primature eo anivon'ny parlemanta tokony mikategorizena koa io a misy parlemanta miainga avy any amin'ny commune dia misy lalàna tsy mila miakatra ty amin'ny foibe nationale a fa eo anivon'ny commune fotsiny a dia lany iny ka rehefa tsy manitsaka le fiandrianam-pirenena sy ny fifiraisan-kina-pirenena dia azon'ny commune atao ny voter loi ho anazy dia ohatrany ahoana aloha natongavan'le
parlemanta afaka maky ianao ohatra solitena fokotany dia iny lasa conseil communal dia lasa parlement communal automatique iny dia iny no mifidy ny lalàna any anivon'ny commune fifidianana io fifidianana io fokotany zany mamoaka olona ray fokotany mamoaka olona ray organisation fifidianana kely eo akoatra ny exécutif akoatra ny président fokotany dia io zany no lasa parlement communal satria eto amintsika zao conseiller communal entin'ny parti politique et conseiller communal avy any Tos no conseiller amin'ny deuxième arrondissement dia aiza moa ny ahafantaran'olona mipetraka any Tos besoin deuxième arrondissement fa raha ny tokony izy olona mipetraka anaty deuxième arrondissement dia solitena pokotany no mijery hoe ity ny intérêt-nay eto amin'ny commune dia ireo manolo-tsaina ny commune dia ireo miado amin'ny deuxième arrondissement any amin'ny commune zany dia ireo indray ny angalana solitena ireo indray ny asaina fampifidy dia mandefa solitena miakatra any amin'ny région dia misy ny parlement régional dia izay tsy lalàna lany any commune azo fidinany amin'ny région dia mipetraka ny hoe reto catégorisena hoe reto lalàna reto any amin'ny région reto dia lany dia rehefa tsy lany any io zay vao mandefa solitena indray reo olona avy any amin'ny région reo hifidy anazy aty fobe nationaly miaraka amina technocrate ampidirinao ao ny solitena ny mpitsara solitena ny avocat solitena ny syndicat société civile solitena ny ingénieur agronome ohatra ny corps rehetra zany ampidirinao ao amizay miaraka amin'ny solitena efa malehibe avy any faritra dia lalàna goavana no fidina eo dia misy technocrate zany hoe manampaizana mandrafitra an'io contrôler hoe azo tanterana ve ty lalàna ty ina mety ho fiatraky any ty dia misy balance am'izay fotoan'izay dia reo solitena ny corps rehetrarehetra reo ny député ka raha hitady lalàna antsika momba ny agriculture dia tsy député mpanondrana omby no alefatsika hifidy lalàna momba ny agriculture fa misy technicien ny agriculture zany afaka misignaler hoe ity lalàna fidina reto zao ny impact an'io aty amin'ny lafiny agriculture dia mipetraka ny olona manampaizana amin'izay miaraka misolitena vahoaka mandany an'io lalàna eo dia zany misy chambre de représentant zany miainga avy any amin'ny base dia tonga ty ambonina izy lasa sénat na au conseil des sages fa ary ambany izy chambre de représentant na parlementa député no etsona anazy fa rafitra ray any izy rehetrarehetra dia io ny afaka manara-maso ny exécutif zay vo effectif ny fanaraha-maso ny fanatanterahany exécutif ny asany le anakely fotsiny somarany alovanao kely rafitra ny olokendry aty ambony be ambony le solitena ny région reo mandrafitra an'io dia solitena ny corps mandrafitra an'io solitena ny tafika mandrafitra an'io solitena ny mpitsara mandrafitra an'io solitena administrateur civil mandrafitra an'io iny le national le iny zany no lasa au conseil des sages ay ireo le olona tena olo maventy zany ary misy critère d'âge apetraka hoe sady manampaizany reo ny avy any amin'ny région tsy voatery zay fa ray aman-dreny reo zany efa voafidy tamina echelon maromaro hoe niala fokotany niakatra commune niala commune niakatra région miditra national zany hoe efa misy fifantenana mazava zany ireny lasa sénateur aty ambony aty zay anara-maso exécutif fohy be mihitsy anara-maso ny exécutif fohy be fa rehetra ambany rehetra manara-maso ny exécutif any amin'ny base dia amin'izay fotoan'izay décentralisé ho azy ny pouvoir sy ny moyen aty amin'le exécutif satria reto miteny reto solitena pokotany reto hoe le lalana kely mitsofoka makany amina ina mila amboarina ary rahanao lalana iny olo ina dia miakatra ty amin'ny national vo validé dia tonga ny député avy any mitantara amin'ny prime ministre andreo matao prime ministre amboary tompoko ny lalana makany aminay indroa ihany izy mahazo miteny anatin'ny taona dia misy député 50 eo dia fois 2 zay dia misy 300 demande eo zany so raha isin'ny prime ministre fangatahana roa very dia robot ina moa zany ny prime ministre no afaka maly zany demande zany asa tsy possible fa ty eo amin'ny commune tonga dia eo amin'ny commune ianao tsy mila resaka dia voavaly eo amin'ny commune izy hoe ity vova mena fahefana zany ny faritra zay le tena hoe décentralisation na au niveau parlementa na au niveau exécutif na au niveau judiciaire misy décentralisation daholo zany tiako resanao kely koa ny exécutif aloka satria ny parlementaire zao teo somary nazava tsara ny exécutif mijanona amin'io ihany commune faritra tonga dia fobe ohatrohatr'izay ihany ve
fianana ohatratry ny efa hitantsika amin'izao io sa misy lavandray ny condition fotsiny zany raha ohatra ka metraka rafitra dia tsy maintsy le système micontrôler no lehibe no le système contrôler rehefa feno zay fepetra zay fa tsy hoe anangana indray ianao ministre super ministre ary amin'ny présidence lehibe noho ny prime ministre dia nefa le configuration le ministre ny staff le ministre vitsy noho ny staff ny prime ministre dia malemy prime ministre satria misy ministre super ministre ao zay manakaiky amin'ny président zay tsy mampety izy zany hoe rehefa feno ny fepetra fa kely ny configuration ty système arahamaso ty serveur manaramaso dia tya client arahamaso dia mety eo fa rehefa tsy manaraka an'izay théorie zay tsika dia nanao inona eto tsika nanao inona eto dia mihodikodinay fotsiny fa bon tsika malagasy ka mbola tsy dia tena mbola mieritreritra an'izany hoe ampiasa théorie rehefa mitondra firenena fa nandany andro fotsiny nampianatra ny mpampianatra université firy ny eto amintsika mahalala an'izany firy ny mpampianatra mipetraka fotsiny tsy ampiasain'ny fanjakana satria ao anatin'io au conseil des sages io d'office ny président de l'université conseiller président de la république d'office dia satria amin'ny mampampianatra université anazy izy gny faratampony gasikara izy ny faratampy ianao ne mijery niveau de vie zany tsisy an'izany hoe akamakamatsony sisa ny lasa conseil spécial fa tonga dia d'office io ary raha ohatra anao ka maka représentant corps ohatra hoe représentant ny inspecteur des domaines ohatra dia doyen inspecteur des domaines no lasa député d'office maty iny tsy azo politicien calculena fa misolo doyen manaraka indray ina dia dépolitiser lay système de contrôle fa ny ato amin'ny système exécutif no azo politisiena fa ny aty amin'ny système de contrôle tokony dépolitisena amin'ny apahany io fa tsy avadika politique 100% satria raha politique anaty dia miara-miasa fotsiny ireo dia mahita an'izany ianao hoe mitokana zavatra ny be ny tanàna dia ny lehibe ny parti no atsony nefa amin'ny volam-panjakana ny tokanana zavatra dia politiser zany na le contrôler na le contrôle ary le parti no voinjainja sy voindraindra sy voaresaka ao anatin'le fitokanana fa tsy le volamboka sy rehetra tsony daholo zany gasikara ray mava fotsiny judiciaire raha ohatra ka azonao resana kely ohatrany olana indray ny mety ho fandehana satria anisan'ny olana be ihany ko zany ny TPI moa zany tena hoe misy any amin'ny faritra fa sahirana zany tsika io ary hatramin'ity rafitry ny système anti corruption ty moa zany dia ohatrany hoe nanny paky ary moa dia Majunga sy Tananarivo any zao misy ka tsy fanta ohatrany nahoana indray mety endrikendry ny tany amin'ny faritra misy faritra anankiray tsy atonako anarana eto misy olona tratrana kapahazo ary vao amin'ny fanjakana moa ny hazo amin'le toerana dia nalefa niakatra district hiandro fitsarana dia tsy tapako ny ao amin'ny district izy satria resaka environnement dia miandry eo aloha iny maty an'le olona tany am-ponja mbola tsy voatsara akory be dia be ny tranga ohatra zany satria tsy décentralisé le système judiciaire voalohany tokony ao amin'ny teny gasy ny lalàna sy ny didim-pitsarana faharoa décentralisé na système judiciaire dia misy catégorie koa hoe misy zavatra zao tokony tapahana any am-base fa tsy hoe nisy olona nangalatra mangazo eo an-tanàna dia miakatra district hiatrika fitsarana ny vidin'le mangazo nangalariny arivo ny frais makany amin'ny district ray alina dia misy perte économique be dia be zany calculena zavatra oatra zany rehefa mandefa nanapa-kevitra zay le théorie resanao zay le théorie misy perte be dia be zany satria ray alina dia le mpitory mbola hiantoka ray alina indray efa very mangazo mbola miantoka ray alina indray zany dia hitory anazy ary raha te osura fa andresy dia mbola maka avocat na 400 000 ariary mba azahoky rariny amin'le mangazo na arivo dia amin'izay fotoana zay aleoko very mangazo dia tsy mamboly mangazo sony raha-pitso fa misy mangalatra fotony dia démotiver le tatsaha dia mikisaka makany amin'ny importation tsika mitady mangazo zay fotsiny le izy mazava tsara mihitsy le système anatin'le izy ohatrohatr'izay ny rafitra fitantanana ny firenena fa Afrika ihany fa tany manan-karena hoa Madagasikara matoa laza Razavy Harson mba tsy ho ambony kokoa ny tany fanafarana mihoatra ny vokariny eto an-toerana inona indray ny heveriny ny rassemblement des citoyens responsables anavotana sy karakarana na hoe inona ny rafitra hitantanana indray any ty toe-karena eto amintsika ty zay mifandraika daholo zany resaka tsika rehetrarehetra solika tsika ramady zany fitantanana ny toe-karena ny éducation tsika ho ambany niveau
dikan'izay ny population active atsika tsy nianatra rehefa tsy nianatra ny ankamaroan'ny population active dia ny activité primaire no ahafahana mitady vola famboronana asa amin'ny alalan'ny secteur primaire fambolena fiompiana rehefa mbola tsy hanao an'izay ny fanjakana satria tsy miasa zany 80% ny gasy dia ny 20% ihany no miasa dia normal tsika raha miankin-doha amin'ny any ivelany ka mila miverina mandeha mamboly aloha tsika ampiasao io tany io dia mama problème fanana tany tsika dia zay ihany fa tsy misy lalana ankoatran'izay fa rehefa mavokatra tsika ka tsy lany le vokatra dia mitady hevitra ho azy tsika hanodinana azy tahaka an'ity dia rehefa tsy lanitsika tsony izy vodiny ry efa azo ondrana indray izy avy eo miditra amin'ny secteur tertiaire tsika amin'izay lafin'izay dikan'izay secteur primaire ihany dia secteur primaire tsy colloque tsy atelier tsy zay ny tadiavinay tatsaha gasikara tatsaha ny tenako miresaka aminao fa tsy mahalala an'izay zavatra nitapahana tao amin'ny colloque sy izay tatsaha namako any toerana misy anahy ka raha ohatra ka itenanao hoe glycémique ny vahaolana mba hahafahanay mividy an'ilay produit sy masomboly rehetrarehetra ka le hanina hoaninay ary tsy hitanay ko glycémique aiza sa ho asiana glycé sapokotany ray ohatra n'ilay promesse mahazatra zay ane tsy mahatakatra an'izany raha anao glycémique zany fanjakana dia atero any an-tranonay le izy dia manaova projet dia mametraka hoe approché ny olona amboly dia toany no fambolena dia ampianary ny olona verina avao l'éducation biotechnique ny olona nga ny ministère ny agriculture nga président ny faritra tsony ianao hoe dia hita vétérinaire any ambanivohitra any rasandry marary ny kisoanao efa samy karokevitra any amin'ny FB fotsiny any Facebook sisa no ahitanao hoe zao ny fomba fiompiana kisoa dia mampianatra samy fampianatra ny citoyen fa raha zany fanjakana zany ny antenainao na ny anaran'ny masomboly ampiasainao azy efa tsy fantatra tsony fa samy mahitahita ihany ohatra le logiciel pirate ihany io zany anivon'ny fambolena dia rehefa mba mahita fotsiny anao taiza na ahitanao ty karaha tsaramaso ty dia zao ny anaran'io dia mamboly ianao dia ina fanapody ampiasaina amin'ity dia nanarana diso azy men'le olona eo hoe zao ny anaran'ity dia miadobo teny anarana iny daholo ny ambanivohitra tsisy afaka micontrôle hoe zao tokoa ny anaran'io ka somana laitra kely ana le teny lazazafiation hoe tsy colloque ny andrasanay tantsaha le resako androany tena teratera manana tany malalaka tsika fa eo ihany koa nefa ny olona ny tantsahantsika lay fambolena traditionnel mihitsy resaka varitsika ka ny teknika dia ohatrany ahoana zany tokony ataon'ny fanjakana mampianatra izara fitaovana izara masomboly dia tokony misy obligation de résultat koa takina zany raha zany ve sa tsy fantatra ohatrany ahoana zany système fananatany aloha vahana gasikara fananatany aloha vahana fa tsy isy tatsamahana tany zany iny efa lasan'ireo olo-mpanjakana daholo iny tamin'ny malalaka any nanomboka tamin'ny deuxième république dia nisoratan'ny olo-mpanjakana nanam-pahefana daholo amin'ny alalan'ny borona forcé ny tany tatsaha malalaka manerana Madagasikara zany mahatonga ny tany tsisy mikitika satria efa manatompo ihany izy io ary mpitondra fanjakana rehetrarehetra mifandimby teo no tompony averenao amin'ny tatsaha aloha le tany ady be zany fa aiza moa misy ministre mahana tany 50 500 hectares misy premier ministre ne teto mahana tany 500 hectares amin'ny ila tsy nanana io 500 hectares olo tokana tamin'izy premier ministre dia ahoana moa gasikara ny etretanao fambolena amin'izany fa na ny fanjakana miverina mametraka hoe zay sy mamboly dia volenay le tany dia ny fanjakana no manangana projet azo ny fanjakana ataony izany tahaka ny projet atao bailleur rehetrarehetra io dia manangana projet ny fanjakana manao fambolena dia manofana technicienne dia manofana ny tatsaha dia mandray anjara amin'le projet hoe zao ny fomba fambolena dia miara mamokatra eo dia misy tombotsoan'ny tatsaha le izy dia samy manao copie-coller eo fa ny tatsaha hoe ity zany le teknika ampiasaina ry amin'ny projet dia mba ampiasaiko aty aminaty teknika ity ka rehefa tsy hanao an'izay fanjakana raha ty moa tsy mahana etretra an'izany fa manafatra vary ve mo gasikara dia tokony ataontsika vary zany tsy sy mahay mamboly an'izany ny gasy any ambanivohitra rehetra any dia zany dia tokony afaratsika atra tsisy dikany zany gasikara fa mitadiava olona aloha manahoana indray nefa ny moyen lafiny ianao raha eritreritry ny nana fahaleovatena arabary fotsiny ohatra tsy
raha iny angady ampiasaitanana iny tsy avita mihitsy fa nin'olo le fa tracteur miasa any amin'ny firenena ohatra ve ka vidina 10 000 ariary no vivaraina marché public de vidina 100 000 ariary ny rame de papier ray any marché public de teny be anao fa tsisy moyen aho mangalatra daholo le mpitondra ho anareo direction directeur chef de service ministre secrétaire général directeur de cabinet PRMP aza ty PRMP reo rehetrarehetra reo ny any anivon'ny trésor ny any anivon'ny ministère rehetrarehetra any ho tsarainy tantara eto tsika marary le firenena tompoko tamin'ny andron'ny corona reny maniraka ny président république andanonareo manao enquête mantsy ministère de l'intérieur de asaina sy ny avy mpiasa ny intérieur fotsiny sy roavinareo ty nyraisinareo le vola nareo tsy manao enquête zany de tsy manao mpiasa ny intérieur fa ny vola mivoaka amin'ny fanjakana ihany 70 000 ariary par jour de itsika ave moa mieritreritra fa tsy misy zany vola zany mandovo vola angereo entreprise privé reo ny amin'ny etra misy vola miditra keto gasikara marina fa tsy ampy izy ny fanjakana koa tokony hitady vola fa tsy petraka fotsiny ozy état chômeur anke io zany fanjakana zany tsy mitantana fotsiny no ataony fa raha izay de azo akinina privé zany fitantanam-panjakana satria atao gérance location des gérance zany io de io tantaninareo zany ny fanjakana fa tantana fotsiny atao io ka tsy zay le atao hoe fanjakana fa zany fanjakana zany sady mitantana no maka fanapa-kevitra no afaka mitady vola ihany koa fa ny transport public ohatra de tokony hiverina amin'ny fanjakana de tsy ny any accident zay éviter satria transport public io no mampidi vola be indrindra ho an'ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany fanjakana adala no miprivatiser any io ny olona tsy maintsy hivoaka ny trano isa maraina raha lasa ny fanjakana ny bus sy ny taxi brosy ka raha manao accident izy de eto amin'ny fanjakana d'office le olona maratra satria mampidi bola isanandro ny bus raha misy ray alina fotsiny eto na atao ray etsy ny bus miasa eo isanandro ka raha mampiditra ray etsy ariary reo de 4 milliards par jour miditra kitabola mpanjakana de azo amatsina amin'ny hôpitaly de s'améliorer na miatsara ny service ny dokotera fa tsy ny dokotera no miatsika tsiny isanandro eto fa ho tsabony amin'inona renao na sparadrap tsy misy eo alcool tsy misy eo betadine tsy sinina eo de iatehatra amin'izy ianao akoatra le dokotera mbola mangalatra hoe efa atao opération anao de io ny dokotera hoe ny anjaranay ohatrinona amin'ny opération eo de zay no mamoaka fanafody de alainare amin'ny tompo-panafody ery de ny dokotera ndray mivarotra izy am'le marary satria samy sahirana daholo ka samy manararaotra am'zay manararaotra am'zay fahefana mafisina kely le système de contrôle am'le satria tena vola be tokoa no ahodin'ny transport isanandro na miresaka bus eto andreny vohitra fotsiny tsika na zay sao de inday ny vin'ny corruption manaraka anay ohatra numérisenao hoe de vita mamoaka tiky ohatra ny any ivelany ianao de vita de comptabiliser amina kesy anankiray de vita fantatra nge io fa nga io bis io asinao compteur fotsiny hoe mandalo le olona de mampiditra le ticket de enregistré mandalo le olona de mampiditra ny ticket de enregistré hoe nisy olona miditra teto de vita zany ve de ho sarotra mana informaticien fiatsika gasikara za zao ny andro tamin'ny fianaratsoa firy ny sortant ny UNI ny école nationale d'informatique firy ny sortant misa firy zay sortant atao mathématique informatique atao amin'ny faculté ny science université fianaratsoa be de beka zay tsisy dikany zany algorithme farany simple zany amin'ny famahana olana fa zany tsy ampiasaina eto Madagasikara ka raha azonao ny transport public ianao zany consommateur majoritaire amin'ny pétrole ianao zany afaka mibaiko ny pétrole zavatra tsotra kely zany amin'ny alalan'ny fahaizanao no angalana fahefana fa tsy amin'ny alalan'ny bontolo tahaka ny mahazatra fa ny pétrole zany mitady vola koa izy normal ny anazy fa rehefa ianao no consommateur majoritaire ao anatin'ny pétrole zany hoe taxi brosy bus rehetra amin'ny fanjakana dia ny tena fanjakana hoe zay tsy vidiny kosa raha ohatra ka io vidiny io de mampidina izy satria izy majorité izy actionnaire majoritaire anatin'ny pétrole mazava be nge zany eto faleovatena ara-tsakafo arabary sy ny secteur primaire zay nresantsika zay fa tiako horesana kely ilay faleovatena
arabola zay mifandraiky am'izay rendresanao zay lazarazafiatrano satria olana foana eto amin'ny fireneny ty Madagasikara idirany tsosa lavy ty ary zay fitondra mifandimy de samy mba mametraka diatanana kely amin'ny tsosa olovain'ny aoriana sy ny tarana ka eo ihany koa ny ataontsika hoe fiara-miasa am'ireto mpamatsy vola any ivelany zay mametraka ihany koa ny conditionnalitéany ary betsaka ny tantara io zao akaiky indrindra zao io resaka RNT sy resantsika io efa tany amin'ny andro ny era-jonary mampiananga zany ny vosiny de io moa samy raza daholo hoe andro andy hoe zay mavita zay tsy mavita fa mbaira miteny ity voly ty de anamboarana am'ty andro any zany lasany mpamaty vola ny vazaha no mibaiko amin'ny malagasy hoe ty ataonareo satria efa tsy mavita tsony mavita mitondra ara-dalàna firenena sy manapa-kevitra ny mpitondra ny fandimby zany resako zany resaka mpamatsy vola ny ivelany fiara-miasa amin'ny any ivelany fiara-miasa amin'ny PTF sy le resaka fitantanam-bola eto amin'ny firenena mihitsy inona no verina fa rafitra foana na système foana moa ny langazy oentin'ny RCR atolotra manoloana an'izy io tompoka ny any ivelany mitady vola koa rehefa tonga eto olombelona daholo zao système kosa ny bailleur de fonds zany manana objectif an'izy ary mahita ihany koa izy fahoriana mavoaka malagasy matoa samy teny hoe ny directrice ny banque mondiale angamba no nilazana iny le hoe ny pauvre na ny mahantra mandoa 10,000 ny literature midiny rano fa miankina amintsika malagasy ihany io ifampiankin-doha ve tsika hiditra amina réconciliation nationale ve tsika ifampiankin-doha mba tsy akinana amin'ny any ivelany fa aza mieritreritra ny tsy ankin-doha amin'ny any ivelany zany raha mbola miady atao anatiny miady anitsika io mbola nisy ady tamin'ny 72 mbola tsy voavatsika hatramin'izao 91 anga mbola voavatsika 2002 mbola tsy voavaka 2009 vao maika mbola tsy vova de nampiana tamin'ny 2018 le ady de mbola tsy niavana tsika ka normal ny avy any ivelany raha mitsapaka ko miady nareo mivadiko saran'olona nareo miady mba afahana miditra hoe aloha hitantanana iny ankizy zay fotsiny ngila izy ka resaka rafitra arabola rehefa tsy mamokatra ianao de aza mianantena ny azo vola satria varotra no misy eto amin'izao tontolo zao ataovy izy amokarana de afahanao mampidi-bola ho anao mampiakatra ny sandam-bolanao nofinofy redredy ny akoatran'izay hoe ndao akarina androany de androany ny pouvoir d'achat nga ny pouvoir gaz décrétena hoe akaritsika androany de androany no fa efa mividy de akaro no fa efa mividy koa za zao fa elaela tsy nihinan-kena raha-pisy de milahatra eny amin'ny ena mino fa hitovy amiko ianao raha-pisy antsika de anao plein daholo le zervoir ka niakatra fa efa mividiko mbola misy lasantsy raha afaka apitso am'izany ka zay misy nytiko misy pahitokarina eto amiko eto miresaka an'izany hoe raha foanatsika io le midy io de hiakatra ho azy io samy nianatra midy ny antsena rehefa tsy foanao antsena de any antsena maizina any nitadiko nga azonao foanana antsena raha mbola misy ny vola rehefa foananao antsena ndana foantsena mamasina fa jereo mikisaka re misisiny ery daholo ny olona tsy maintsy hitady akanjo ange anao de tsy maintsy hitady vary ianao ka izy niana foananao an'izany tsy misy azo foananao amina décret zany tsena de inona zany solution ahafahana mampiakatra n'le fahefa mividy dana mamokatra dana miasa manova création d'emploi fa tsy aza mi-exporter emploi ny projet ny exportation d'emploi mampiditra projet ianao projet ny Union européenne io tasy team leader na lehibe ny projet io tsy maintsy européenne ny an'izay ampiasainao tsy maintsy vidinao ny Europe tsy mahavidinao ao tsy maintsy avy any amin'ny Europe ny 90% ny vola miverina makany aminy mamorona asa any aminazy hatramina kit scolaire ve Gasikara de tsy hain'ny mpanjaitra eo isotry isaka ny tsena ra Madagasikara de misy mpanjaitra miaraka amin'ny masinina kely rehefa tsena de tsy hain'ireny olona reny ve manjaitra ny akanjo ny janakitsika any amin'ny EPP ka mila afarana ny Chine ny akanjo zanakitsika ele izy ka rehefa tsy amokatra ianao de apakatra sandam-bola ho azo fotsiny eo azafady am'le fitenena Gasikara manadala olona zany rehefa tsisy vokatra ianao de miaina sandam-bolanao na misy tsena na tsy misy tsena fa tsy maintsy hotadiavina ny volanao hitadiavana entana any ivelany tsy maintsy hanafatra entana avy any ivelany ianao ka rehefa tsisy vokatra eo aminao de miaina ho azy sandam-bolanao satria ifampitadiavana lay vola vahiny
fa rehefa mamokatra ianao hitady vokatra ty aminao ny olona dia mitobaka ho azy eto vola vahiny raha tsy mandalo tsena azy dia mitobaka io vola io a vola vahiny dia mena ny lanja ny vola vahiny dia miakatra ho azy ny volanao dia ankoatran'izay a redy dia aza mpandofisina ohatr' izany gasikaran' olona fa tsy hoe marina fa mety mahita karena le olona fa fahaporisina ny olona amokatra ihany a deuxième république mamokatra ihany mamokatra trany zay vaolana azo tanterahana tsara zany azo tanterahana zany raha voavaly fananatany iny problématika rehefa voavahantsika ny olona amin'ny fananatany satria ny tany rery no azo natao garantia any amin'ny banky tsy anao nefa ny tany tsy mahazo mihinam-bola amin'ny banky zany ny akamaroany gasy rehefa tsy mahazo mihinam-bola amin'ny banky ianao a dia tsy afaka manao création monétaire ny banky donc rehefa tsisy création monétaire dia tsisy investissement rehefa tsisy investissement dia tsisy fahamoronana asa rehefa tsisy fahamoronana asa dia manao importation rehefa miakatra ny importation dia milatsaka ny sandam-bola rehefa milatsaka ny sandam-bola dia cercle vicieux am'izay le problème ame mahantra ianao dia matokodiny eo fotsiny io a fa zany na olona tsy nianatra ary dia mahay an'izany gasikara misy fitenizay moa hoe tsy voatery mianatra ny arivana tsy voatery mianatra ny arivana fa ny olona rehetra ny olona rehetra mahana saina madio a dia mahafantatra hoe mila miasa sy mamokatra za manentana ny tanora aza mianatra fotsiny tonga dia mitadava asa dia ny mbola mianatra fa ilaina ny miasa atao zay asana na dia mbola mianatra aza dia tena eo ny ray aman-dreny fa tsy mety a ny fomba tezanantsika hoe hianatra fotsiny manam-patonga ny 30 taona 30 ans de charge dia avy eo anao charge amin'ny fanjakana indray manomboka ray amin'ny 60 ans dia mbola misy 30 ans de charge koa ny amin'ny fanjakana ny any amin'ny pension satria mbola mety manana espérance de vie 90 na 70 taona le olona vao maty dia charge aty aloha charge reo rena libérena reo charge reo a dia ampitomboana amin'ny fotoana iasana raha teo tafita miasa tsisy miracle ankoatran'izay a dia mividiana vita malagasy dia makany amin'le gasy le volanao a dia micrée vola gasy fa ny système éducatif atsika nefa tsy mipermettre an'izay sady miasa mianatra zay raha io za zao neno an'le sosikevitra teo hoe ety isaky ny faritra dia vao miakatra distrika ay miakatra distrika angamanisy teo a vao miakatra faritra aty amin'ny nationaly vao histoire Madagasikara malala baka le olona dia anahoana indray ny tontolo ny fampianarana ambony a sady idikatsika mihitsy zany amin'ny atao hoe système éducatif proposé ny RCR zany le système éducatif zany mifanaraka amin'ny système structure économique zany hoe voahitra hianatra ianao zany a dia tokony efa fantatra ao ny besoin le toe-karena fa tsy hoe ny formation universitaire eto amintsika tertiaire daholo 90% nefa ny création d'emploi tadiavina primaire tsy mifanaraka zany reo donc ny enseignement supérieur atsika zany a mila orientena makany amina production dia amin'izay fotoan'izay a ina moa ny ianarana management raha ohatra ka olona telo no entinao olona telo mipiasa fezinao dia bon secteur tertiaire no ilanao zany mila gestion hoe zany olona telo fa mandeha mihitsy aloha production dia miakatra manarivo ny mpiasa zay ianao vao mitady olona hoe ahoana migérer olona rivo zay vao mandeha filière tertiaire fa production aloha filière primaire no tokony voizin'ny fanjakana dia toanana ny université manana ny filière primaire makany amina production dia midina any amin'ny base reny olona manam-pahaizany reny a mampianatra n'le tantsaha dia mitombo le production fa rehefa tsy lany iny a dia zay vao miditra filière secondaire indray ny université transformation polytechnicien filière secondaire no idirana dia rehefa tsy lany tsony le produit transformé dia vao zay vao mampiditra filière tertiaire marketing commerce international centre de relation internationale etsetratsetra dia zay ianao vao mampiditra an'izay na droit dia reny no afaka mitady marché eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia la boucle aux vazaha Lazara Ferson anisan'ny tena olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana na an-tanàn-dehibe zany any ambanivohitra ambanivohitra dia saika reny fanafiana amin'ny tambasy fangalarana sy ny maro hafa fa androany ianao amin'ny fito ianao manandramo mandeha tongotra eny akoron-drano
maketo amin'ny Real TV fa inefatra indimy ianao misy manentaka vao tonga eto raha ho tahiko velona tonga somatsara eto amin'izao alina ifampiresantsika zao. Zany ny olana tanàn-dehibe, zany ny olana any ambanivohitra miteraka ady hevitra be ny rafitry ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eto amintsika na ny folo alina manana tafika isika, manana zandary isika, manana polisy isika, eo ihany koa ny arendra-masitsika zay iverina fa manana an'ireny ataontsika hoe tafika an-dranomasina zay tsy afaka amin'ny garantie zato isan-jato ny fiarovana andreo faritra masitsika hatramin'ny androany no ifampiresantsika ary raha miresaka ihany koa tsika ny pouvoir sy ny mety ho fahefana na ny tanjaka ny tafikotsika raha sanatria sy firenena nafikotsika anao ahoantsika zany rehetrarehetra zany bangoko ao anatin'ity fantanena anankiray ity misy tolo-kevitra avy any aminao. Fandriam-pahalema zany nge Madagasikara variable expliqué na variable endogène ny fiantsoana azy. Misy zavatra miteraka an'ilay tsy fandriam-pahalema. Misy zavatra miteraka an'ilay korotany ao. Nono ilay olona Gasikara. Survie ilay ataon'ilay olona fa tsy volona. Karaha mahita olona mangalatra kokoa ianao dia tsy dia intention de voler fa intention de survivre. Teo velona, mafy zany teo velona zany Gasikara. Tsy haiko nefa mba nandalo fahantrana ianao. Fa mafy zany. Fa ao ilay fahantrana. Fa ao ilay problème an'ilay olona. Fa ary tsy lokana ny tadiavina. Asa fivelomana ny tadiavina. Dia vita. Fa ianao efa nahita pompier na faty afo ara-potoana eto Antananarivo. Tonga ny pompier fa tsy tafiditra any amin'ilay toerana. Izy ary nanome permis de construire. Ireo trano rehetrarehetra miban-dalana ireo any anatin'ny permis de construire dia efa tokony mahafantatra hoe ty trano ty ve raha ohatra ka misy ai-trano eto akaikiny dia mety azon'ny pompier hidirana afaka folo taona. Tanao amin'izay ilay rafitra. Resaka plan d'urbanisme nge zany no tokony misy. Rafitra. Efa voadona daholo zany ilay rafitra rehetrarehetra hatramin'izay a. Dia tsy sanatria hoe indao zany bombardier na Antananarivo mba hampilamina an'ilay izy. Mila délogena mihitsy io tanàna io. Akisaka. Any amin'ny faritra hafa. Dia any mametraka rafitra vaovao a hitanana ilay tanàna hoe rehefa manangana trano a tokony accessible ho an'ny zandary, accessible ho an'ny pompier, accessible ho an'ny polisy. Fa raha izao ianao miteny hoe aiza ny trano ranona, fanina ny zandary sy ny polisy mitady an'iny. Convocation na CEPE aza moa Gasikara. Nanomboka tamin'ny troisième république. Efa tsy voazara intsony. Fa convoqué hono ianao. Fa ianao indray mandeha mitady ilay convocation any amin'ilay école. Satria tsy hitan'ny école misy ianao intsony ny tranonao. Ary ny mpangalatra sisa no hajain'ny fanjakana hoe raha mamazo convocation ianao ka nangalatra, iny sisa ny ahitan'ny fanjakana hoe mba voatitra ny convocation anao. CEPE, BEPC, BAC, sisy convocation intsony nanomboka tamin'ny troisième république. Système efa maty hatrany io Gasikara. I adresse efa tsisy type d'adressage efa maty daholo ny adressage hoe lohatrano hitady lohatrano ianao eto Antananarivo. Ka hoe miantso alerte. Azafady tompoko vonjeo zay efa misy manafika fa ny anoroana ny polisy ny elakelan-trano misy ianao. Mila mahana baka plus 24 andray ianao vao afaka matrasy algorithme mazava hoe miala veto ianao dia misy point ary dia mikisakato zay ny polisy vao tonga eo attend. Fa ankoatran'izay a fanina ny polisy ka ny polisy nometsika tsiny. Mitafika nometsika tsiny. Manaiky a. Fa misy faiblesse. Mitafika tsika. Mitafika koa moa manao politika raha teo a. Et bon. Zany izy ilazako anao zany général ve moa mpandizina mpanao politika dia inona moa no honneur ho an'ny tafika amin'izany. Manao teny hoe nge le tafika nasiana nitsofoka teo anatin'ny kanalana ndray tany. Tsy azo atao ve nanala le akanjo dia nitenenina fotsiny hoe tafika malagasy ireo. Fa manao teny io le tafika. Izy moa ny fiera. Na mba mahana reare. Taloha nge zany hitra miaramila zany Gasikara. Reare zany. Manao an'ilay fanamiana. Manao ilay fanamiana. Ary ianao raha hiditra meriny zany ivelany any États-Unis ohatra. Na hiditra tafika frantsay zany ianao na hiditra légionnaire fotsiny. Fa tena reare zany hoe afaka miakanjo iny akanjo iny ianao. Mbola reare an'olona ve hatrany amin'ny mariage ary mbola nova an'ireny akanjo ireny. Mbola reare ve zany. Ka io tsy zavatra ray le vahana rehefa mamana azy. Itsika manko mitady vahaolana foana ao ny ty iny vahana mitokana. Rehefa mama système dia zavatra be lehibe no miaraka vahana. Fa tsy hoe vahanao ny embouteillage ao Analakely fa vadika ty Anosy izy avy eo. Zay le
résolution sectorielle. Tsy secteur ny vahanao hoe ty secteur ty no vahana vahanao analakely fa mikisaka eo anosina eny embouteillage vahanao anosina io mikisaka ry anosy zato ka rehefa mamany eo dia vahana analakely dia considérena miaraka anosy be anosy zato hatrany anala mahitsy hatrany akatso hatrany tanjombatsy ndretrarehetra miaraka daholo ny considération ka rehefa maha problème dia zay ny approche-nay hoe mamaha problème amin'ny alalana vision globale mamaha indray mandeha ny sarotra fa ino fa mivah io vahoaka malagasy io tonga amina consciencisme io araka le filazako teo hoe conscient le vahoaka malagasy ary systématique ny fandraisana andraikitra satria zay le fiarahamonina tadiavinay ao anatin'le rassemblement des citoyens responsables ny anay moa tsy misy adhésion ny antoko afa-tsy amin'ny fananganany antoko ihany fa raha te hitra RCR ianao dia mandraisa andraikitra fa rehefa tonga amin'ny fotoana on se rassemble manao rassemblement tsika ny anay koa tsy misy antenne aza miandry an'izany hoe lazaraza fiarasony baiko anareo amin'ny faritany hoe andriamatofolo nasionaly ahoana ny antenne ty amintsika manina raha mbasina birao aty rehefa tsy anao anareo ajanony za tompoko tsy maniry filoam-pirenena dia za tsy manampitamby filoam-pirenena za tsy maniry an'izany mandray andraikitra fotsiny agasikara hoan'ny firenena fa tsy tombotsy ho anahy mihitsiny zany satria za manana vady aman-janako mbola misakafo ihany vady aman-janako dia tsisy atahorako an'izay hoe hiatrehana fiainana za koa tsy mieritreritra ny hoe anangana trano firy na bildinina firy na hitaingana aeroplanina firy fa ho faty any mifara fa betsany 20 taona araka ny soratra masina dikan'izay fandraisana andraikitra ny anay ka mandraisa andraikitra ianao dia ataoviny ianao any mitsangana ianareo citoyen responsable on se rassemble après dia amin'izay fotoan'izay za tsy patron satria tsy propriétéko ny antoko sy ty le resaka hoe culte de personnalité anisan'ny manahilana mafy amin'izao fotoana izao na indrindra reo antoko tazantsika ny tantana firenena resaka hitantsika an'izany foana fa miresaka ianao hoe mandraisa andraikitra anisan'ny olana androantsika mifampiresaka andriamatoa Lazare Zafiarson dia miantsoantsy ianao hoe alao mba ny olona mianatra ary mino an'le resaka ao eto dia mieritreritra hoe hafa ihany ny mianatra afaka miresaka an'izany miakatra ny niveau an'ny débat fovany zavatra rehetrarehetra fa androany anefa ny Lazare Zafiarson sy ny ekipa no tonga sainy mijoro an'le firenena fa ireo karazana avaram-pianarana sy manam-pahaizana saika efa maniboka hoia hoe démission collectif ny intellectuel mihitsy ny tranga misy eto Madagasikara taratra izany ny tahampandraisana anjara any amin'ny fifidianana zay tena memitombo ary anoka saika ireo olona tsy mianatra hoy ianao teo no mifidy dia normal raha olona tsy mianatra koa ny fidiny zany rehetrarehetra zany ahoana ny amahany an'izany olana fa raha tsy misy ny atao hoe démission collectif dia misy ny atao hoe fuite de cerveau zay zany no ataony manam-pahaizana eto amintsika satria tsy assure izy raha eto Madagasikara aloha mitady ravinahitra any ivelany fa raha samby dokotera any ary amilama kokoa eto nefa ny sahirany azo lazaina hoe intelligence ve gasikara zany hoe manao démission zany tsy mandray andraikitra intelligence ihany ve zany tsy zay ny définition d'intelligence ka raha intelligent ao dia capable mamaha problème mitondra vahaolana zay ny hoe intelligent ka izy ary zany efa tsy mahana vahaolana dia ianao hiteny hoe intelligent reo avao aloha no nahita fianarana sy ny nianatra avao aloha no nahita fianarana sy ny nianatra dia taraiky eo tsika satria le olona manam-pahaizana tsy manday andraikitrako amin'ny politicien zany fa tsy anjaranay dia misy ary mpiambana gouvernement za technicien fa tsy politicien dia eo le olana zany tsy manam-pahaizana zany nahita fianarana ao zany fa tsy nianatra samy hafa reo ny olona nahita fianarana dia nandalo tany amin'ny université tokoa izy fa tsy voatery hoe nianatra fa hainy ihany ny hoe izao ny atao hoe mianatra fa ny olona nianatra ka avofeny zavatra nianarany dia mifantsika ao anaty lohany iny dia tsy voavidinao vola iny na anao iny ianao nanao iny hoe zao ny fanaovana trano zao ny dosage dia iny ny dosage arahana fa zay ny anarana fa tsy vetivety ianao mahita trano manara-penitra dia mitritra lizy dia ty amby ianao olona nianatra nanao any eo nahita fianarana io ka nahita fianarana fotsiny izy mba nandalo université izy fa tsy niraisiny le hoe zao ny dosage minimum
afahana manao beton ka raha ohatra anay a mafantatra zany dosage minimum zany de tsy tritra mihitsy io trano raha manao zavatra ka avahantsika angamba le nianatra sy ny nahita fianarana mialo ianao manampaizana tsy manandraikitra manampaizana de ho aizitsika zany mahazo miala daholo zay de alaka zay mitady ale citoyen responsable zay mitady ale olona responsable ka raha te olona responsable izy responsable izy mety tia andray andraikitra izy kanefa nisy tsy nianatra de orasinareo ve ny atao hoe être responsable tsy mitovy amin'ny hoe avoir la responsabilité ny olona tadiavinay a de être responsable tsy voatery olona mitazona andraikitra zany io fa efa ao anatin'ny sainy mihitsiny a ny hoe mandray andraikitra any fiarahamonina misy zany olo zany na tsy nahita fianarana azy reo tadiavinay être responsable ny tadiavinay fa zay tsy mitady le olona nomena andraikitra hoe tompona andraikitra le tompona andraikitra avoir la responsabilité fa tsy misy amin'ny teny gasy le être responsable de nataonay izy hoe olona andraikitra misy olona zany efa olona andraikitra mihitsy izy atramina olona anazy a efa tia mandray andraikitra izy eo anivon'ny fiarahamonina misy anazy reo olona reny tadiavinay na nianatra ianao na tsy nianatra ianao a de samy manana ny anjara asantsika fa mitondra firenena mety tsy hainao fa mandamina fiarahamonina mety hainao ohatr'izay le izy de mifamiantsika fangamo lazaraza fiarso no izy zaho a tsy patron de tsy za koa manampaizana riny sisy dikany avy diplômako fa mifamiantsika gasikara ho any taranaka mifamiantsika satria mivaleuranay zany a efatra neutralité vis-à-vis de la religion complémentarité consensualité consensus ifanarana zavatra rehetra ary ny anankiray a partage de responsabilité zaraina le andraikitra ary raha misy fambiazana de miaraka tsika mahomby raha tsisy fambiazana de miara responsable tsika fa tsy hoe rehefa misy fambiazana de lazaraza fiarson nanao an'io a ka ny sambobola ny SVM de samy mifandrombaka izy rehetra reo zay nanao an'io fa rehefa tsy mahomby zavatra io a de nareo nanao an'io ka olona tsy responsable daholo zany Namatao Lazara Zafarson marana ny fandarantsika na zanatra zany ty antany anao hoe mbola misy fanantenana ve ny fahitanao any Madagasikara taoriana zany sosikevitra sy resadresaka ny rahantsika androany izany ho an'ireo olona mijery antsika ny tokantrano ametrako an'izany fanontaniana zany atsoky hoe efa zao ny anjary taraiky etotsika Lazara Zafarson miankina voaka malagasy zany gasikara zany tsy Andriamanitra za tsy nanao an'izao tontolo zao izy mahafantatra an'izany fa raha ohatra voaka malagasy mbola mieritreritra mitsinjy ny taranany ka mandray andraikitra de any aminazy ny fanantenana fa aza apetraka ty aminarery le izy ny olona mety mamitaka ihany itsika miaraka no afaka manao zavatra fa raha izarery tsy mahavita an'io zay mahatonga le terme hoe rassemblement any afarany zany zay anao rassemblement rehefa avy eo a ka hoe fanantenana tsy fanantenana fotsiny fa lojika tsy maintsy hidirantsika zany amin'izao zavatra iainantsika zao raha mbola zakanao re tompoko le fahoriana toy izany torimaso raha mbola zakanao le izy dio ihany le olona mizara t-shirt raha mbola zakanao le izy a mandehana mandeha maleo tenako ina moa maharatsy an'izany raha maleo tena tokoa de mandehana mandiza mandra-parainy andro mihitsy ko fa leoatena ve misy mihoatra an'izany raha ohatra ka mbola mety aminao le vidim-bary raha mbola mety aminao le vidina menaka mety aminao re vidy lasantsy akatra mety aminao frais ho avy ao mety aminao ny tsy fisina demokrasia mety aminao za tsy miteny hoe mpitondra ny diso a rafitra ho io ka raha mety aminao reo rehetrarehetra reo a aza mitady Lazara Fiarson zany tsisy lananany am'zany fa raha ohatra ka tsy mety aminao reo a hitanareo ny tranoko tadiavo fa misy vahaolana azo atolotra rehefa tsy mety aminareo reo fa raha ohatra moa ka mbola mety a mahafinaritra be gasikara ny mamboly ry tena mahafinaritra ny mamboly a ka tsy politika no afoizako fambolena raha resaka seza fa ny antony hitsanganako de noho ny fangatahany citoyen rehetra hoe mitenena fa mijaly le firenena de misaotranao gasikara fa ianao anatin'le nangataka zay feniny zany misaotra ny Real TV a tompona andraikitra voalohany amin'ny Real TV fa ry zareo matoa za tafakatreto sisy mahavita ty ana gasikara noho izany itsika rehetra miaraka eo ka raha miaraka tsika de averiko any aminao fanontaniana mbola manana fanantenana ve anao a raha miaraka tsika ao anatin'ny citoyen
responsable. De matoa laza raha zafiarson zay indrindra no amarana antsika ny fandarana sy hevin'ny fanontaninana farany raha nytiako hoe eny satria ny valana saingy ianao mahalala hoe feno ve ny valiteny fa nitondra vahaolana Madagasikara ianao androany nitondra rafitra vaovao hitantanana ny firenena na ara-piarahamonina na ara-politika na ara-toekarenina anavotana Madagasikara androany mieritreritra ve nitondra an'izany rafitra vaovao sy vahaolana izany any amin'ny fifidianana 324 ve ny RCR. Rehefa mbola tsy mahita citoyen responsable zay Gasikara dia tsy miseho rassemblée. Rehefa mahafeno fepetra hoe reo misy citoyen responsable dia mivondrona zay. Donc tsy avy any aminah le valiteny fa zaho tsy patron antoko fa titre fotsiny mientoka amin'ny mahafilo nasionaly anah. Ary zaho tsy patron antoko, tsy patron no vinanoviana fa tsy manana zany toetsaina zany raha nanabeazana anah fa miara-miasitsika complémentarité io ka miankina aminao, miankina amin'ny Real TV, miankina amin'ny voaka malagasy mieno, miankina amin'ny mpitondra fanjakana, miankina amin'ny mpanohitra fa aminay ireo olona reo tsy misy mpitondra, tsy misy mpanohitra fa misy citoyen responsable ao amin'ny fitondranao. Dia misy citoyen responsable koa ao amin'ny mpanohitra. Dia misy citoyen responsable any amin'ny olon-tsotrany. Voninareo anova rafitra fa raha ohatra ka mbola tsy nahita vahaolana mandraka androany ary mitadiava koa raha mahita. Eny dia sana naovana defy. Raha mahita nareo ina moa nitsanganana eto. Raha mbola tsy mahita nareo dikan'izay mitombona ny teoria rehetra nylazaina teto nandritra ny folo taona mahery zay. Fa zay no nitondra zany refondation du système politique zany mitombona zany le vahaolana dia masamy malala ny tokony atao no la rehetrarehetra isaorana nareo rehetrarehetra nahatratra amin'ny farany. Mankasitraka Gasikara tena amin'ny fifaliana sady anaovana mandram-piona mandram-piresaka ho an'ny voaka malagasy. Saotra tompoko veloma tompoko. Mankasitraka indrindra dia matoa laza zafaso mirasoanao ihany koa ho an'ny fetiny asaramanitra zany na aleotentsika anaty aleotena aloha manova fety any any ambanivohitra na zany natr' zany satria ilaina ny fety ao anatin'izao situation zao. Mankasitraka indrindra anaky nasain'ny fandarana dia maniry mbola hiverenanao manaraka raha sitraka ao. Saotra tompoko. Isarako manokana isika rehetra niaraka taminay hatrafarany tamin'ny TLT mametraka ny veloma mandra-pitafa ho manaraka indray ary mirary fety sambatra ho antsika rehetra ho amin'ity farany herinandro ty azadiny fa ny Real TV Madagasikara ny fampalanim-baovao dia isy foana ao anatin'izao fankalazana ny faharoa ambin'ny taona niverenan'ny fahaleovatenina ny Madagasikara izao mandra-pitafa ary tompo klasy tompo fahaveloma tompoka. Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour.